eto faravoatra am'izao fotoana zao ary fantatsika moa zany fa araka ny fandaminana am'izao fahatongavan'ny paparay masina eto Madagasikara zao dia eto amin'ny ekara faravoatra ny délégation avy any amin'ny diocèse zone Tolagnaro no mivantana ka manao eto indrindra ny filohan'ny filan-kevitra paroisialy eto faravoatra manao président manao nasehoana ny fandaminana sy ny fanomanana izay fahatongavan'ny vahiny avy any Fort Dauphin zay. Iny ary fa de faly miarahaba anareo rehetrarehetra avana avy any Fort Dauphin. Marina tokoa fa nareo avy ao Tolagnaro no raisinay atao amin'ity paroisy Masita Jean Baptiste eto faravoatra ity. Aza matahotra nareo fa raisinay toy ny ralahnay, toy ny anabavinay, raisinay ampitiavana nareo. Aza be eritreritra hoe sahirana fa izay eto dia efa vonona tanteraka handray anareo. Ny trano efa milamina, ny kipitsipitsy isan-karazany moa efa milamina, sakafo moa efa miomana zay. Fa dia fahatongavanareo sisa no andrasanay ka dia izay dia mirary soa anareo tonga soa eto amin'ity toerana ity dia etsika miona manamboatra izay mety azontsika amboarina amin'ity fahatongavany Ray Masina izay ombonantsika ity. Ny programma moa mikasika ny fandaminana dia voalohany indrindra aloha ny trano zany efa araka ny teniko teo moa fa voaomana fa milamina. Ny momba ny sakafo moa iny efa miezaka mandamina azy fa le fandehanana programma zany le hoe fionana amin'ny papana amin'ny toerana le hoe somandrakizay dia any aloha dia mandeha tongotra mandeha any. Fa ny asabotsy dia ny tanora no spécial mandeha any satria fotoana ionana amin'ny tanora io sabotsy hariva io. Fa ny kristianina rehetrarehetra zany dia ny alahady no any ny fionana. Ka ny miala ty zany mety amin'ny 5 maraina miala ty satria rehefa kotiana zany ny lalana dia eo amin'ny 2 lera sasany eo no mandeha tongotra. Sady manao dia be mivavaka amin'izay mandeha milamina dia mivavaka eny an-dalana eny mandrapahatonga toerana. Araka ny fahafantarany azy moa dia le 6 ny tongeto nareo avy any Fort Dauphin eto aminay eto dia le 9 nareo miala eto indray mandeha mody any amin'ny Fort Dauphin zany. Dia harotina ihany koa Andriamatoa filohan'ny filan-kevitra maro ny tanora, maro ny ray aman-dreny izay avy any manontany ahoana ny kaskety, ny t-shirt misy fivarotana ve, manahoana ny mahakasika an'izay? Izay indrindra manko. Izy moa tsisy hoe tena hoe zavatra réservé hoe ohatran'izay fa efa nahazo lalana daholo zany fa mety tokotanim-piangonana zany misy fivarotana kaskety, satroka, lambahoany, stylo, porte-clés, t-shirt, maro karazany zany article momba ny papa ka eto nareo zany rehefa tonga aty dia misafidy ireo zavatra ireo izay metimety aminareo. Farany Andriamatoa filoha, inona ny zavatra azo atao, inona ny tsy azo atao, inona ny tokony tandremana? Ny tsara mihitsy izay fipetraky ny fanontaniana zay. Voalohany indrindra aloha dia ny zavatra angatahana voalohany dia fihavanana satria olona raitsika eto amin'Andriamanitra, mpihavana aby tsika reto ka hoentina amin'ny fifankatiavana izay zavatra rehetra atao eto. Fa no manarakaraka an'izany ilay fanajana n'ilay tontolo iainana satria io zany anisan'ny tena andradrain'ny paparay masina moa fanajana ny tontolo iainana io. Hoe manimbanimba zavatra, mandotondotto, zay zany alavirintsika mihitsy zay zavatra zay. Efa misy moa zavatra tsy hoe tsy mazava dia tsara ihany manontany fa tsy tonga dia manapa-kevitra fa manontany hoe ahoana ny zavatra ohatran'izao, ahoana ohatran'ity fa sao dia mifamatika manko ilay izy dia manjary lasa ohatran'ny maharatsy an'ilay fifandraisana ilay izy. Resaka sécurité, président. Sécurité moa fa mijery mpitandro filaminana moa dia eo koa moa ny antily sy ny tanora afaka manamafy an'izay fandriampahalemana sy ny sécurité zay. Zay misy dokotera zany eo amin'ny 10 eo angamba zareo
dia hanao an'izay fijerevana marary zay ary ezahana moa nijery fanafody amin'izay zavatra zay fa io zany efa mandro io fa misy dokotera zany afaka anaraka amin'ny fahasalamana mindaranareo tonga soa zany a fa dia ampitiavany avy tsika mifankahita ty henitsika teo ny famelabelarana zay nataony filohan'ny filan-kevitra eto faravohatra ka hamafisina zany ho atsika rehetra avy agny Fort Dauphin avy agny amin'ny diocèse Fort Dauphin rehetra zay mivantana eto faravohatra iangaviana na ho anareo zay fa tonga ty Antananarivo mialoha na ho anareo zay nitondra tomobile mitokana na ho atsika zay niaraka amin'ny tomobile niaraka amin'ny délégation avy agny Fort Dauphin ny 6 septembre hariva amin'ny Aninora Desambre tonga ho tonga eto daholo satria dia hitany fiezahany eto faravohatra manomana ny fahatongavantsika ny trano fatoriana ny fisakafoanana ny fidiovana ny fahasalamana ny sécurité ka aoka rentsika mba samby hanaraka an'izay ka veranay mandeha 6 septembre hariva à 6 heures Desambre tonga eto faravohatra daholo isika rehetra avy agny amin'ny diocèse ny Fort Dauphin mba hanaraka an'izay fandaminana nataony mpandray eto faravohatra zay. Sotra.